manolotra ny arahaba tompoko. Tsioka ny varatraza malefaka no mandrafitra ny toetry ny andro amin'ny ilany atsinanana. Raha toa ka tsioka miovaova tsy maro toerana indraindray no mandrafitra ny toetry ny andro any amin'ny faritra sisa. Arak'izany dia saika miamaina indray aloha ny akamaroan'ny faritra maro eto Madagasikara na dia isy tandrifin-drahona mitsitokotoko ihany aza amin'ny ankapobeny any amin'ny ilany andrefana raha ho amin'ny rampitso. Etsy ankilan'izay no marim-panatsika dia misy fiakaran'ny miandalana hatramin'ny faran'ny herinandro, mety anankitra hatramin'ny 20 na 7 degré mihitsy ny marim-panambony indrindra any amin'ny antany atsimon'ny Madagasikara. Raha ny vinan'ny toetry ny andro ho amin'ny rampitso maraina dia isy tandrifin-drahona andalo ny voamaraina be ny motsiraka ny faritry Boeny, Mpaka hatrany Besalampy. Andrahona na andrahona mitsitokotoko ny faritry Melaky, Menabe, Analanjorofo, Atsinanana, Alaotra Mangoro ary ny tapany atsimo ny faritry Sava. Andrahona ihany koa amin'ny ankapobeny ny faritra Atsimo Atsinanana. Ny faritra sisa dia andrahona vitsy na iban-toerana kokoa Ingaby Masoandro. Raha ny tolakandro indray dia saika mivangongo any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara iny aloha ny oram-baratra, izany any amin'ny antany ny faritry Melaky, Menabe, Atsimo Andrefana ary mety hitatra hatrany amin'ny distrikany Mandoto. Azorana tandrifin-drahona mitsitokotoko ihany any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana, Mpaka hatrany Taolagnaro. Andrahona na andrahona mitsitokotoko manodidina Samborano sy ny faritra anaty. Ny faritra sisa tsy voatonona kosa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na hibalika tanteraka mihitsy Ingaby Masoandro. Ny vinan'ny maripana indray dia 4 na 5 degré any amin'ny faritra atsimo ny ilany andrefana ary ny faritra avaratra andrefana. Tafidina 4 na 9 degré kosa ho antsika eto amin'ny faritra anatiny. Misy fidinany kely ihany koa ny maripana ambony indrindra any amin'ny motsiraka atsinanana manodidina amin'ny 7 na 30 degré. Ny vinan'ny toetry ny andro ny zoma kosa indray dia miamaina ny ankamaroan'ny faritra maro eto Madagasikara na olalovan-drahona ihany ary indraindray ny faritra avaratra sy ny faritra avaratra atsinanana. Andrahona mety arahana tandrifin-drahona ny any amin'ny antany atsimo andrefana sy ny distrikany Manja. Ny faritra sisa rehetra ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Ny vinan'ny maripana eo amin'ny 30 degré ny antany atsimon'ny Madagasikara, 30 degré kosa ny any amin'ny faritra Menabe sy ny faritra avaratra andrefana. Raha tafiakatra 30 degré ihany koa ny maripana ambony indrindra any Toliara. Misy fiakarana miandalana ihany koa ny maripanantsika eto amin'ny afovoantany, mety ho tafiakatra hatramin'ny 20 na 20 degré. Andao faranana ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny sabotsy ary isy tandrifin-drahona andalo ny voamaraina any amin'ny faritra Atsinanana. Andrahona mety arahana tandrifin-drahona amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina any amin'ny antany ny faritry Melaky, ny distrikany Kandreo, mitatra taty Abongolava, Itasy, Analamanga, Vakinakara ary ny ilany atsinanany Amoromania ary Mpaka hatraty amin'ny faritry Vatovavy. Ny faritra sisa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny, mety olalovan-drahona indraindray ny any amin'ny manodidina ny Samborano. Raha ny vinan'ny maripana dia tafiakatra hatramin'ny 30 na 7 degré mihitsy ny maripana ambony indrindra any amin'ny antany atsimo Madagasikara, izany hoe any amin'ny distrikany Bekily, Ambovombe, Beza ary Ampaniry. 30 degré kosa any amin'ny faritra avaratra andrefana. Misy fiakarana hatramin'ny 20 ka hatramin'ny 30 degré ho antsika eto amin'ny faritra anatiny. Motsiraka atsinanana ihany koa dia manodidina amin'ny 30 ka hatramin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra. Dia izay indray ny vinan'ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy. Manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.